Fahasarotany amin'ny tanympanjakana indrindra fa ireo tany misoratra amin'ny ministera postra ny tompona ndraikitra hoana ministra ny postra ny Patraiky Rakotomamonjy. Tsy amidy ary tsy mivarotra ny tany ny ministeran'ny postra hoy ny ministra tsy maintsy miverina amin'ny postra ihany koa ny tany rehetra tokony sarotiny amin'ny tany ihany koa ny malagasy ary tokony kojakoja ny tanympanjakana antony nanatanterahany mpiasa eo anivony ministeran'ny postra Fambolekazo androany mba hahatsara kolikoly ny tany. Sorabalatsaona sy rifrantsinatsanina. Efa nisy ny fampahafantarana nataon'ny ministeran'ny postra amin'ny tsy fivarotana ny tanympanjakana ka misoratra amin'ny ministera tsy maintsy miverina amin'ny postra ihany koa ny tany rehetra manerana Madagasikara. Mbola nanamafy izany ny ministra ny Patraiky Rakotomamonjy androany. Zay ao amin'ny ministeran'ny postra moa dia fa tsy hoe mamoa fotamandry fa hitanareo tamin'ny heritaona raha nalaza be raha tsy teny any Antsirabe zay fantatra fa misy tany namena ministera zao hanaovana logement sociaux ho an'ny mpiasa ny ministera fa tsy hoe ho aniza na iza dia misy ihany koa any amin'ny toerakafa zay betsaka ny squatter amin'izany zay moa fahalalantsika azy mibody fotsiny zay fananana tsy ny lovainy akory na ny vidiny ka zay dia sarotiny tanteraka amin'ny fiarovana ny fananam-panjakana ary ny fananany ministera ka izay no nahatonga anay nanao an'ireny communiqué reny ary tsy reraka zay manao an'ireny iteny amin'ny tsirairay fa tsy misy tany postra malagasy na tany ministeran'ny fifandraisan-davitra amidy zany. Tena entitra mihitsy zay teniko zay satria efa napetraka koa fa hoe tsy maintsy hotorinay any amin'ny tribunal amin'ny penal mihitsy zay olona mini manao panera andeha hivarotra an'izany tany zay tsy azy akory ary tsy ny lovainy sy tsy ny vidiny akory. Nanatanteraka Fambolekazo ihany koa ny mpiasa amin'ny ministeran'ny postra androany notariany ministra tokony ambola azo avokoa ny malagasy rehetra hikojakojana ny tany sy ho an'ny taranaka araka ny namarany. Toy foana moa zany ny fandraisan'ny ministera anjara amin'ny Fambolekazo. Fantatsika fa ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina dia manao lohan-draharaha mihitsy amin'ny programany ny mba hitandrona ny tontolo iainana eto a Madagasikara. Raha ohatra ka 1000 teo no nambolenay tamin'ny taona lasa dia nisy teo amin'ny 300 teo ny maty dia nisoloana izy ireny ka zao zany dia eo amin'ny 700 ny zanakazo zay maniry ety dia androany moa zany zay dia hiezaka amboly 1500 zany hoe 510 satria ezana ho atombo isa-taona zany ny isan'ny zanakazo zay ho ambolena. Za dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa amin'ny matompona andraikitra anay ao amin'ny gouvernement fa raha isika eo amin'ny 25 millions d'habitants eo tsika raha ny atsasakitsika ihany no mamboly hazo iray isaky ny olona zany dia any amin'ny 12 millions 500 zany ny hazo zay ho atsatoka atsika ho an'ny taranaka faramadimika mety hiverina ho feno ala indray ny eto Madagasikara. Tsy maintsy isy ny fanaraha-maso ireo azo novolena androany hijerena ny fitombony sy ny fomba hikolokoloana azy. Fa azo sazy kosa ireo tambazotram-pifandraisana tsy manaja ny boky nandraikitra amin'ity taona ity hoy ny sampandraramy feny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra na ny Artec. Mitombo isan'andro ny fitaranan'ny mpanjifa manoloana ny tsy fahatomombanan'ny tolotra omen'ireo orinasa lehibe misehatra amin'ny tontolo ny finday. Azo avadika fitoriana ny fitarainana hoy ny Artec ary isy ny fanadihadiana aorian'izay azo sazy azy araky ny lalàna ireo orinasam-pifandraisana tsy manaja ny tolotra ny fanarahany tamin'ny mpanjifa hanamafy ny fanaraha-maso ireo tambazotram-pifandraisana araka izany ny Artec amin'ny taona ity hoy ny talety jeneraly fanazavana. Saika isan'andro tazana eny amin'ny tambazotram-pifandraisana ny fitarainan'ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny tambazotram-pifandraisana fa natsita tapaka teny miafina tseken'ny tambazotra antso totomomba anaraka ny tokony ho izy. Namaiky ny boky nandraikitra ny feny tontolon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ireo tambazotra rehetra hoy ny talety jeneraly ny Artec voasazan'ny lalàna araka izany ireo tambazotram-pifandraisana raha voapirofo ny fandika an-dalàna. Dia isy ny suivi mafimafy kokoa zany amin'ny taona ity ho ataon'ny Artec amin'ny fanatsarana ny qualité de service izay raisin'ny mpanjifa
satria tsapa fa mbola misy lesoka be zany tokony harenina eo amin'ireo opérateur ireo amin'ny service ny opérateur ireo amin'izao fotoana izao, ary maro ny fitaraina nataon'ny mpanjifa amin'izany. Ka raisina eo andraikitra lehibe ihany koa amin'ity taona ity ny fanatsarana betsaka kokoa ny qualité de service mba hisorohana izay fitarainan'ny mpanjifa izay. Efa misy ny obligation technique izay voafaritry ny cahier de charge ny opérateur, dia ny fanaraha-maso ataonay dia ny fijerena hoe manaraka tsara an'ireo obligation technique sy ny norme technique voalazan'ny cahier de charge ireo ve ny opérateur sa tsy. Azo ny mpanjifa atao ny mametraka fitorinana amin'ny Artec Akorondrano raha misy tranga tsy manara-dalàna ataon'ny tambazotram-pifandraisana ny tale generaliny ny lalàna 5 tsipika aotra 13 tamin'ny 17 oktobra 5 no mifeny tontolo ny tambazotram-pifandraisana eto Madagasikara. Nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny fitoeran'ny ministera ny positra sy ny fifandraisan-davitra Antanety Be Ivato Androany ny Artec.